Malagasy iray amin'ny roa izany hoe ny 5 isanjaton'ny Malagasy dia iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo avokoa ny alliance parlementaire panafricaine moa dia natsangana hiady amin'ity trangana tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ity tanjon'ny amin'ny ny hijery ireo lalàna mety hanotonana sy ho sakatsakana amin'ny fafana amiroso amin'izay hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay raha nambarany filohan'ny antenemeran-doolona Andriamatoa Honoraire Kotomanana dia nanasongadina nandritry ny atrikasa ny APM-SAN izay nitanterahana teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina teny androany fa misy ny lalàna mety hanotonana na ihany koa manakana ny firosoana amin'ity ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity dia azo atao tsara ny milaza izany eny anivon'ny gouvernemanta ary manao volavolan-dalàna indray na ihany koa zany manao tory-dalàna ihany koa eny anivon'ny parlemanta isy moa ny fanaraha-maso ireo mpijirika sy mpanararoatra ary miny mampiakatra mihitsy aza amin'ny vidiny entana ary misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka izay fanararotana izay.